tesomino anamanu tu luau nyantuni velumaku sinyantuni raku Diana mitauka na mitauka mevunai tantapnau mitauka mitauka now mitera now mitauka now wow lazo yanwe mitauka na ferme si somino andau lazau e Jesus anamanu tu anau zai Jesus luau nyantunya veluma sinyantuni rak Jesus ya sinyantuni raku Alléluia. Faly miarabantsika mianakavy kely indray amty fotoana hoe istatsika iarahana amin'ny faly ao anatina fotoana hitsangatsanganana. Nefa na eo ary izay fitsangatsanganana izay dia ny fiainam-panahintsika koa tsy maintsy mihinan-kanina foana satria tadio fa tsy mety raha ohatra ka tsy mahazo aina koa ny fanahy ao anatin'ny fotoana sarobidy ohatr'izao. Daorantsika ritsangana ny voninahitra n'Andriamanitra isotra azy amin'ny alalan'ny fanomezany antsika fotoana manokana tahaka izao, fankalazana ny Pasika, fandresen'i Jesosy, fandresentsika indrindra koa satria tsy mila nandresy Jesosy satria tsy hoe mila miatrikady izy fa noho isika nahafatesana sy nandreseny ny herin'ny fahafatesana ary ny toerany eo ankavanany indray mba ahafahantsika mananantoka ny fisian'ny fanahiny ao anatsika. Matoky sy marina izy ary be famindram-po sy be fitiavana dia fofainy amin'ny lanitra ny tanao dia andao hisaotra azy ny amin'ny famindram-pony sy ny fitiavany. Mbola mahatoy izao atsika ny aintsika ny herintsika momba antsika iray manontolo dia tsapako hoe noho ny tanany miazona antsika ny mahatoy izao atsika omeo voninahitra ny Andriamanitra ao zoina zanakavavy fa mendrika ho azy ny fitsahoana sy ny fiankofana mandrakizay ho anao ilay mitoetra amin'ny seza fiandriana mandrakizay mivoninahitra Jesosy. Amen. Sy tia tanana mafy tsara. Amen. Sy tia tanana mafy tsara ho an'Andriamanitra mahazaho toerana tompoko. Alléluia. Misy fotoana ohatra tsy maro mahavariana kely indraindray ohatra ny entina